Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, an'olotro anao ny vaovao. Tsy maintsy rosy mialohan'ny farany taona ny fividianana senatorialy hoy misy ny ady na ny fanatanterahana ireo fividianana kominaly 12 averina aza nefa mbola tsy hanana ny fanjakana teti-bola. Efatra herinandro latsaka sy sady migadina ny fivoriana ara-potoana faharoa iny Tsimbazaza. Ny ampindray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena momba ny Bois de Rose izay efa nataony ny fa-20 ny volana janoary 2024. Hoentitra miady amin'ny kolokolo momba ny fandranan'ny arenim-pirenena raha ny fanazavany sy nady atsita mivantana aza ny vokatra misongadina azo ny fitondrana tao anatin'ny heritaona sy tapany. Ny mpitsara sy mpitandro ny filaminana ary ny mpiasa-panjakana kosa no tena raha maso hoy ny Bianco. Telo andro taoriana ny fivoahan'ny valim-pividianana ofisialy tamin'ny fividianana kominaly izorom-panohitra Lalatina Rakotondrazafy ao amin'ny komuna. Andray ny toerany mpanolontsaina ny Freedom 5 Kosomaso, Anaramaso sy Tondra Fanovana ary hevitra maro amin'ny fomba fitantanana. Manome 27 ny fanjakana izay amoana ny mpitarika amin'ny sindikaly andriana almanana Olive ireo mpiasa mpanao fitokonana itsekilan'izay 27 ihany koa no omeny mpiasa-panjakana no tevina ny fitakiana ataon'izy ireo. Tsy handray karama intsony kosa ireo mpitokona izay tsy miasa hoy ny loharam-baovao iray androany. Nahazo ny maro anisa tamin'ny fividianana ben'ny tanàna teo anivon'ny Parlement ny Antoko Syriza nisy ny Prime Ministre Alexis Tsipras tavajana efa taona manaraka eo amin'ny fitondrana indray araka izany ity Prime Ministre ity ny Atsipriana Vetrana. Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanon-kolakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina manome fahafapo hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana
ary mampandrisainanao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsony laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Bowlay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournant à gauche vers Biblav après arrêt bus et Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isanandro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. Yes, with you. Miaraka aminao, miaraka amin'io. IFAGIR Paramètres vous propose des formations professionnelles en industriel, génie civil, tertiaire, informatique, paramédical, agronomie. Infoline 032 40 736 51. Fampianarana Yaosoa, fampianarana Yaosoa. Yaosoa. L'Andemanitra tena maro. Nenaro nanta sintany izay rehetra ao aminy. Izay ampianarana sy torizla Mandeny Episcopo Saint-Melson Edouard. Arahana mivantana. Ao amin'ny télé internet. Ao amin'ny radio internet. www.rtv.yaosoa.com. Yaosoa nandavany didifolo raha tsy zany ianao tsy voavonjy. Yaosoa Andriamanitra Episcopo Saint-Melson Edouard. Wai, fa ino kiny latakiny? Tia kiny raha zarako vaovao sady natokana ho an'ny vehivavy Fa misy inona kiny? Big one, lady.
Agrivette vous présente Pets Day le samedi 26 septembre 2015 de 9h à 16h30 au parking de la City Event. Une journée pour les animaux de compagnie. Au programme, course de chiens depuis Marémassaï jusqu'à la City, concours de beauté et concours de dressage. Informations et inscriptions, contactez le 034 81 480 82. Venez nombreux, entrée gratuite. Pets Day by Agrivette. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMed. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombreux choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMed remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMed à Nissa. Miaraba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo. Miaraba manokana ireo izay any amin'ny faritra manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV any Antsiranana, ny FM ao Tomasina ary ny TNTV ao Fianarantsoa. Manasantsika ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izany avy hatrany amin'izao takariva izao ny lafiny politika. Tsy maintsy ho vitaina alohan'ny farantaona ny fifidianana senatorialy raha nambarany ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Tsy maintsy tanterana ao anatin'ny telo herinandro ihany koa ny fivirinana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena handaniana ny teti-bola-panjakanana sy mpanitsina 524 sy ireo vary mangatsiaka rehetra alohan'ny hidirana amin'ny fivirina ara-potoana faharoa amin'ity taona ity fanadiadiana iarana amin'ny zora kotondrina. Ray volana sisa dia hiditra amin'ny fivirina ara-potoana faharoa ny anivon'ny antenimieram-pirenena, izany hoe amin'ny faharoapolon'ny volana oktobra ho avy izao. Tsy manana afa-tsy telo herinandro eo izany sisa ny gouvernemanta hiantsona fivirina tsy ara-potoana hanaovana izany ary andiniana lalàna maromaro izay efa vary mangatsiaka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2022. Isan'izany ny lalàna momba ny teti-bola-panjakana sy mpantsina 2022. Ny volavolan-dalàna anoloana senita sy ny sisa. Ho an'ity farany, nilaza ny ministry ny atan fa efa vita rafitra ary efa nandalo teny amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta izany, taorian'ny fakakevitra tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika tamin'ny iray volana lasa. Ny fandaniana azy sisa no andrasana. Ezahana ho tanterahana alohan'ny faran'ny taona ihany koa ny fifidianana senatorialy raha nambaran'ny ministra. Efa hitanareo iny fa misy ny volavolan-dalàna mahakasika izay voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana izay ho atsangana tsy ho ela fa io moa zany dia misy ny karazana dingana tsy maintsy hoarahany dia efa andiniana mialoha hoe inona ny mety olana amin'ny fametrahana voamiera io aorinan'io zany dia hisy ny session extraordinaire zany ametrahana ireo volavolan-dalàna ireo aorinan'izay zany dia mieritreritra tsika eritreritra ho ary zay ny tanjona mba ho amin'ity taona ity zany no ametrahantsika ny rafitra vaovao indray dia nantemeran-doolona. Mikasika ireo fifidianana averina kosa indray, misy 12 ireo komina amerenana izany. Ho an'ny faritana Alamanga misy 2 izy ireo, ny ao Alarobia Ambatomanga ao amin'ny distrikany Manjakandriana ary ny ao amin'ny komina Antakavana ao amin'ny distrikany Ambatolampy. Komina 2 ho an'ny faritana Antsiranana, Antsahampano sy Ankikabe Nord. Enina ho an'ny faritana Tomasina, ny ao Fenarivo Atsinanana ary ny ao Moramanga ary 4 ho an'ny faritra Alotra Mangoro. 2 kosa ho an'ny faritana Fianaratsoa, iray ao amin'ny faritra Vatovavy-Fitofinany ary iray ao amin'ny faritra Iorombe. Hetsakilan'izay miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta kosa no anapahana na ny senita na ny rafitra vaovao no anatotosa izay fifidianana izay. Mbola mijanona olana ao amin'izay fikarakarana fifidianana izay kosa ny famatsim-bola anatanterahana izany. Zava-dehibe angamba tsy dia hoe iza na iza no ny karakara tsy dia izay loatra angamba zava-dehibe fa zava-dehibe hoe fitadiavana le entomanana io moa azadiny fa ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra voalohany eo fitadiavana izay entomanana zay satria souverain tsika mahaleo tena ka mazava loatra fa tsy maintsy hojerena izay entomanana zay ho hitantsika eo rehefa avy eo
raha mbola tsy tafatsangana moa ny voamera manokana dia veriko fa ny CNT mbola manan-kery zany fanatanterahana iny fifidianana ina fa ny zava-dehibe hoa ny fiomanana amin'izay élection partielle zay indrindra ny fahitana ny entimanana. Hatreto aloha raha ny teteandrom-pifidianana tsy ho tanteraka intsony amin'ity taona ity ny fifidianana communaly Avierina, tsy mbola misy tokotany ny fananganana ny CENI. Ny fanjakana raha teo milaza fa mbola olana ny entimanana. Ho sarotra ihany koa araka izany ny iantso ny fifidianana senatorialy raha tsy miantso izay fifidianana izay amin'ny alalan'ny didim-panjakana noho ny amehana ny ministera sy ny gouvernemanta. Mbola eo izay lafy ny politika izay hatrany dia hijoro mpanohitra Lalatiana Rakotondrazafy tsy ara-iasa amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo avao ny tenany. Lalao Ravalomanana saingy andray ny toeran'ny mpanolontsaina 70 natokana ho azy ireo. Izay ny fanazavana nomeny androany rehefa azonay tamin'ny alalan'ny antso Atariby. Etsekilan'izay hatreto mbola tsy fantatra hoe roviana no isy ny fifamindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna vaovao sy ny filohan'ny delegasionna manokana. Ity farany izay milaza fa efa vonona amin'izany fanadiadiana iarahana amin'ny Michel Aranarzona. Telo andro taorian'ny fivoahan'ny valim-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana communal farany teo naneho ny heviny androany ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy izay nahazo ny laharana faharoa tamin'ny vato raika amin'ny 357 isanjato taorian'ny ben'ny tanàna vaovao Lalao Ravalomanana. Nampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny amin'ny hoe iara-iasa amin'ity ben'ny tanàna vaovao ity ve ny tenany. Mazava ny Lalatiana Rakotondrazafy hijoro arofanina amin'ny fitantanana ny commune ny Freedom. Tsy maintsy mandray tsy mandray an'ilay toerana mahaconseiller veut dire miara-miasa amin'ny Ravalomanana lalao manao ohatrany opposition rehetrarehetra manao opposition rehetrarehetra reny manohitra ny lalao Ravalomanana anatin'ny conseiller misy hoe iara-iasa zany fanafady sorta le andray an'ilay toerana nge efa niteneniko foana zany moa raha ohatra ka tsy lamesa dia manao conseiller tsy misy fiaraha-miasa azo imaginevana mihitsy amin'ny lalao Ravalomanana no programmana raha ve tsy fantatra hoe dia iara-iasa iaraka aminy izay. Raha tsy ahivina mpanolontsaina 70 no azon'ny fikambanana Freedom eto amin'ny commune Antananarivo Renivohitra raha toa ka manana raika amin'ny 30 ny antoko-tim. Tsy ho moramora no miandry ny ben'ny tanàna vaovao na dia manana ny isan'ny mpanolontsaina ampy andraisana fanapahan-kevitra azy izy. Olana goavana ilana famahana aingana ny fako, ny fampandehanana sy ny fanampiana isa ny fotodrafitrasa ilain'ny mponina toy ny pompin-drano, ny bassin sy ny sisa, ny fanamboarana ny lalana, ny fandaminana ny tsena sy ny fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana, fa indrindra ny famerenana ny endriky ny tanàna Antananarivo Renivohitra sy ny fikojagojana ireo vakoka sy toerana iombonana izay andraikitry ny commune mivantana. Ankilan'izay tsy mbola voafaritra ny fotoana hanaovana ny fifamindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna vaovao sy ny filohan'ny delegasionna mitantana ny tanàna Antananarivo. Ny passation aloha zany za tsy dianio raha oviana amin'ny passation fa zay zany efa vonona amin'ny anao passation fa rehefa tonga amin'ny fotoana tonga dia vonona na rahariva na rapitry na amin'ny herinandro fa vonona foana. Ka maintenant aloha zany mbola tsisy tena hoe rapitry na ravakapitry tsisy fotoana exact fa izany zay sura efa akaiky. Fiantiana passation aloha raha le commune manokana ohatsy ny isan'andro zany tsy misy ahoana fa ny zava-misy ny zavatra efa lasa dia ny tokony ho avy dia inona ny fanarahana. Fantatra kosa araka ny loharanom-baovao iray akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ao amin'ny lapan'ny tanàna Anankely no hiasa ny ben'ny tanàna vaovao Lalao Ravalomanana. Izy izany no ben'ny tanàna voalohany ampiasa ny birao natokana ho an'ny ben'ny tanàna ao amin'ity lapan'ny tanàna najoro ny fitondram-panjakana tetezamita ity. Fahijanona trany isika ao anatin'izay ako ny valim-pifidianana ofisialy izay ny antoko HVM ny mampaharary ny tim no misongadina nandritra ny famohana amin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana. Ifampizarandreo antoko lehibe ireo ny Renivohim-Paritany, lasa ny antoko tim ny Renivohitra Antananarivo, nahazo Renivohim-Paritany telo lehibe kosa ny antoko mapara ary nahazo commune Ambanivohitra betsaka indrindra ny antoko HVM. Na maro aza ireo ben'ny tanàna azo ny antoko politika dia miankina amin'ny fahazona olona ny famarina toerany antoko eo amin'ny fitondrana. Lilira Biata. Ireto ny ampahany amin'ny tarehimarika momba ny voka-pifidianana. Nahazo ben'ny tanàna 5valonjato ny antoko HVM, 300 ny ben'ny tanàna azony mapara, 500 ny an'ny antoko tim, manodidina ny 20 kosa ny azony antoko malagasy miara-miainga. Ireo izany no antoko sy vondrona politika 4 lehibe misongadina amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Renivohim-Paritany kosa, lasa ny mapara ny toeran'ny ben'ny tanàna tao Antsiranana, Mahajanga ary Toamasina, raha toa ka azon'ny tim ny teto Antananarivo. Renivohim-Paritany roa kosa ny fantatra fa nandresen'ny HVM dia ny Toliara sy ny an'ny Fianarantsoa izay tsy mbola ofisialy.
raha ireo vokatra ireo na dia azony antoko maparastim ary malagasy miara-miainga aza ny reo tanàna dehibe sy reny vohiparitra sasany ny antoko HVM no manana ny maro an'izy amin'ireo ben'ny tanàna any ambanivohitra. Tsy ny fananana ben'ny tanàna maro anefa no iantoka ny fahazonan'ny Prime Ministre raha ny fanazavan'ny mpanao politika iray. Na le 49 députés amin'ny Mapara ina zavatra hitantsika hatramin'izao fotoana izao, misy Mapara 1, Mapara 2. Izy misy ange le sotoavina mihitsy le fanajana le hoe ty zao zahay Mapara dia tsy miova mihitsy zao zahay ohatry satria raha ianareo 49 aza ny Prime Ministre mbola misy ange amin'le 150 ambin'le ana apatelon'ny anona fotsiny ireo ve mino ve anao fa rehefa tonga ty-bola dia anaiky anao Prime Ministre Mapara 49 tokoa efa tsy nizarazara Mapara 1, 2, 3 sy ohatran'izany. Zay dika le hoe tsy mamita tena daholo ny izy anizy raha miteny an'izany hoe zay manana ny antoko BDB ny atao Prime Ministre na manana an'izao nanana majorité présidentielle le taloha fa tsy le nouvelle majorité koa nresahako. Nanamafy izany ihany koa ny avy eo anivon'ny mpanohitra ivelan'ny antenimieram-pirenena Toavina Ralambomay. Tsy azo andrefesana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana izany raha ny fanazavany. Zay aloha izany ny zavatra mitranga zao dia hita hoe izy amin'ireo le faneloa ny fifidianana olona sa tonga dia horavany aloha ny parlemanta fandeha aloha ohatra misy an'ilay pacte dia tsy horavany aloha fa no sénateur izy dia avy eo izy rehefa tena manana maro toerana ny HVM dia mety andravany parlemanta amin'izay izy dia mba manana soloavim-bahoaka amin'izay ao amin'ny parlemanta mba ahafahany miasa arak'izay itiavany azy fa na zao arany izy dia mbola tsisy mpanohatra. Marina fa rehefa ty ivelany ny timona sy ny Mapara dia ohatran'ny hoe manohatra fa rehefa tena ondapy izy na tsy bazaza na lampany Antananarivo ary zao zany zao lampany Antananarivo dia miaraka foana zareo. Hatreto aloha izany tsy rarahan'ny fitondram-panjakana ilay antsoina hoe pacte de responsabilité nandidin'ny HCC fa tokony atao andravonana ny disadisa eo amin'ireo androm-panjakana. Lasa resabe fotsiny ihany koa ilay mémorandum de stabilité. Re kosa fa misy ny fifanarahana lehibe eo amin'ny antoko TIM sy ny HVM ankehitriny anamafisana ny fiaraha-mitantana ao anatin'ny gouvernemanta manaraka. Ny fanoloana ny gouvernemanta izay iverin'ny fitondram-panjakana tao arakaraka ny isan'ny ben'ny tanàna azo. Maresaka eo amin'ny toe-karena kosa indray no hanohizana ny fampahalalam-baovao mikasika ny ady amin'ny kolikoly dia hoentitra kokoa ny fanaramaso eo anivon'ny fitsarana ny filaminam-bahoaka ary ny asam-panjakana hoy ny fanazavany Tale Generalny Bianco androany. Isan'ny hojerena manokana ny kolikoly amin'ny fanondranana antsokosokony harem-pirenena raha ny hevitry ny filoham-pirenena. Natao androany teny avoloa ny fampahafantarana ny paikady nasionaly iadina amin'izay kolikoly izay fanadiadiany Zora Kotondrina. Tsy misy tarehy marika azo raisy na andrefesana ny vokatra miabo no azon'ny fanjakana malagasy tato anatin'ny herintaona sy tapany. 20 ny naoty azon'ny Madagasikara avy amin'ny Transparency International momba ny resaka kolikoly. Tsy misy vokatra azo raisina ihany koa amin'ny ady amin'ny kolikoly momba ny resaka bois de rose. Tsy mbola tonga any amin'ny fampiarana ny sazy ny fanenjehana atao amin'ireo mahitahita ary tsy mahasoroka ny fandranana antsokosoko ny harem-pirenena izany. Mivoaka ny sokatra, ny volamena, ny bois de rose. Fa otsely izay lehibe ny faritra teo aloha no nahavita nanodikodina vola 700 miliara ariary nefa solotena-panjakana. Ho an'ny filoham-pirenena ny fiadina amin'ny fandranana antsokosoko ny harem-pirenena no lahara-pahamehana ao anatin'ity ady amin'ny kolikoly ity ary isan'izany ny fandranana ny andramena. Tsy hitsitsy ny fitondrana manoloana ireo rehetra ireo ary ny aiky ny filoha fa misy ny lesoka amin'ny ady amin'ny fandranana ny harem-pirenena antsokosoko. Ny olom-panjakana dia misy ao anatin'izany, ny olom-pahefana dia misy ao anatin'izany, reo ao anatin'ny tafika na gendarme na polisy mpiasa-panjakana isan-tokony mahita mahafantatra izany zavatra izany ka izy anao rasa iady amin'ny kolikoly. Izay ny antsoko anao, izay ny antsoko antsika hoe sahimin-joro asa matahotra mila atsika miteny, mila atsika mitoroka ny fisian'izany. Be nefa voalaza momba ny ady amin'ny kolikoly hatramin'ny 20 janoary 2022. Be mivavy efa nivoaka saingy ny fanatanterahana azy ireny no tsy hita izay tena vokany sy ny fiatraikany izany amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Miampy hatrany anefa ny fanampy sy ny fampanantenana lazaina. Isan'izany ny fijerena akaikiny eo anivon'ny fitsarana, ny filaminam-bahoaka sy ny asa-panjakana amin'ny resaka kolikoly. Ireo sehatra telo ireo izay mitana ny lohalarana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Bebe kokoa ny amin'ny fametrahana fanjakana tan-dalàna.
ary ny lahanasa telo roa izay voafaritra amin'izany dia ny fanatsarana ny rafitra entina hidina amin'ny kolikoly toy ny bianco zany ny rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly nataontsika hoe chaîne pénale ankehitriny ary anatsarana ihany koa ny fomba fanenjehana sy fanasaziana ny trangana kolikoly misy eto amin'ny firenena. Pakady apetraka hatramin'ny taona 2022 no natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ary nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana maro sonia ary notarian'ny filoham-pirenena. Olana nipetraka hatramin'izay ny tsy fahampiam-bola teo amin'ny fanaovana fanadihadiana. Teto-bola hatramin'ny 3,700 panjakana no angatahan'ny Bianco mba hanatotosana araka ny tokony ho izy izay fanadihadiana izay. Tafiditra ao anatin'ity pakady vaovao natolotra androany ity ny anolonan'ny chaîne pénale amin'ny rafitra vaovao pôle anticorruption. Tsy mbola mazava kosa ny ampiavaka izany amin'ny rafitra ankehitriny. Eo amin'izay vaovao toe-karena izay hatrany dia tsy mitsahatra midina ny sandany ariary manoloana ny euro tato anatin'ny herinandro. Mahatratra hatramin'ny 570 ariary ny euro androany eny amin'ny banky, raha toa ka mahatratra hatramin'ny 970 ariary eny amin'ny mpanan-kaly vola tsy ara-dalàna. Manoloan'izay dia mitombo tsikelikely ihany koa ny vidin'ny entana fanafatra avy any ivelany tonga eto amin'ny tsena anatiny. Ny fahazonan'ny vola vahiny miditra eto an-toerana no ahafahana manary ny fahasalamany ariary io, raha ny fanazavany pahay toe-karena fanadihadiana iarahana ny Lili Rabiata. Raha ny tanjaky ny ariary no Mary Jeffreson mazava fa miazakazaka ny fitotongan'ny toe-karena malagasy. Tsy mahavita na inona ny fanjakana tato anatin'indray volana, tsy mety mahazo aina ny ariary manoloana ny euro sy ny dolara. Mahatratra 503 ariary hatramin'ny 903 ariary ny euro iray ankehitriny, raha toa ka mahatratra 503 ariary ny dolara. Raha ny tombatomba amin'ny pahay toe-karena maro, ho tafakatra 4 ariary ny euro hatramin'ny faran'ity taona ity raha izao no mitohy. Tsy azo antenaina loatra araka izany ny fahafahan'ny fanjakana ankehitriny hampiakatra ny fahefa-ny vidin'ny vahoaka malagasy araka ny fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny fiainan'ny fandefasana entana any ivelany fototry ny tsy fahamarinana toeran'ny ariary nandritra ity taona ity, ankoatra ny firosoana ny fampiarana ny vidin'entana tena izy. Vola vahiny ahafahana manondra ny entana mandritra ny 2 volana eo sisa no ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara, tranga izay manamafy ny fitotongan'ny sandan'ny ariary manoloana ny vola vahiny. Fahazoantsika ny fanamarina ny toerana eo amin'ny volantsika dia tsy inona fa ny fahazoantsika ny vola vahiny. Fomba maro isan-karazany ny azo atao amin'izany, ny voalohany indrindra izay averina foana dia hoe apetrao ny fifampitokisana eo amintsika malagasy samy malagasy, apetrao ny fifampitokisana eo amintsika malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka amintsika mba ahafahantsika mahazo an'ilay hoe attraction des capitaux étrangers mba ahafahantsika zany mahazo ny fitokotonan'ny vola vahiny eto amintsika zany ka ampiena ny tinady izay hita fa midangana dia midangana tokoa. Vokatry io fidinan'ny sandan'ny ariary io efa hita taratra ny fiakaran'ny vidin'entana fampiasa andavanandro afarana ny ivelany. Manodidina ny 5,9 ariary ankehitriny ny vidim-bary amin'ny gony raha toa ka manodidina ny 9 ariary zany teo aloha. 5,1 ariary ny gony amin'ny siramamy eny amin'ny mpamongady. Mahatratra 4,4 ariary hatramin'ny 3 ariary ny gony simenitra raha toa ka 5,4 ariary ny lafo indrindra teo aloha. Azon'ny fanjakana ataony mametra ny sandan'ny ariary tsy hitotongana mihoatra ny vola vahiny raha misy ny fanaraha-maso atao amin'ireny harem-pirenena mivoaka an-tsokosoko tsy mampidy-bola vahiny eto amin'ny firenena araka ny fanazavany mpandalina ny fiainam-pirenena iray. Ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana izao dia hoe miakatra 18 500 FMG ny lasantsy. Izany hoe manodididina ny euro zany io, euro anankiray. Ny fanontaniana, ataoko hoe fanontaniana famoazana ny tsirairay. Misy sahiteny hoe fa tsy manana volamena tsika. Misy sahiteny hoe fa tsy manana fasy mainty tsika. Misy sahiteny ve fa tsy manana vatosoa tsika. Ary indrindra fa hoe misy sahiteny hoe fa tsy mandeha ny nickel sy ny cobalt miala avao Ambatovy. Firy-taona isa-taona ny volamena miala eto amintsika. Tsy tsahatra hitombo ny sandan'ny vola vahiny eto amintsika manoloana ny ariary araka ny fanazavan'ny pahay toe-karena raha tsy misy ny fampidiram-bola vahiny atao sy ny firosoana ny fampiarana ny vidin'entana tena izy indrindra amin'ny vidin-tsolika. Vokany tsy tsahatra hitombo ihany koa ny vidim-piainana sy ny vidin-dreo entana fampiasa andavanandro izay afarana ny ivelany.
eny anivon'ireo orinasa mpamokatra arina plastika kosa dia piasa maherin'ny fajato no tsy maintsy ahato amin'ny asa na lefa chômage teknika vokatry ny fandrarana ny famokarana ity karazan-karona ity. Ankilan'izay dia mety hiakatra hatramin'ny 500 ariary ny vidin'ny sachet plastika iray izay amidy eny an-tsena manaraka ny fenitra takiany didim-panjakana, izany hoe latsaky ny 50 micron ny ateviny fanadiadiana. Nanomboka ny herinandro teo miroso amin'ny fanamaivana nisan'ny piasa ny orinasa mpamokatra arina plastika. Ho an'ity orinasa iray ity ohatra, tsy latsaky ny fajato ireo piasa tsy maintsy ahato amin'ny asany ary alefa chômage teknika. Antony, miha manakaiky ny daty ny 30 septambra, andro farany azo amokarana arina plastika eto Madagasikara. Tsy maintsy hena ny famokarana, tsy maintsy hena ihany koa ny asa azon'ireo piasa atao. Efa mitsidika amin'ny hevitra ny hoe fampiantonana ny fifanarahana arak'asa na ilay vokatry ny ao amin'ny chômage andefa piasa zany zay amin'ny chômage teknika. Ny piasa vokasik'izay zao eo amin'ny 570 sy 700 eo. Ireo karazana arina plastika manify manana atevina latsaky ny 50 micron no voararan'ny ministeran'ny tontolo iainana. Arak'izany mbola hitoy ny famokaran'ireo arina matevina kokoa. Ireo fantatry ny rehetra amin'ny vidiny 200 na 300 ariary teo aloha. Hiakatra kosa ny vidin'izany raha nambaran'ireo mpamokatra hatrany. Le izy aloha zany mazava ho azy fa ny atevenany dia tsy maintsy miakatra toy izay koa ny vidiny. Miakatra anoany 50 amby 100 anoany ariary. Izany hoe raha 300 dia lasa 50 sy 700. Mety mivarotra 500 angamba ny pandinjara raha ohatra ka ataontsika zany ilay izy na mihoatra n'izay. Any an-tsena efa hita taratra ankehitriny io fiakaran'ny vidin'ny sachet io. Tsy maintsy laniana ihany koa ny tahirin'ireo mpamongady mialoha ny andraran'ny fanjakana tanteraka, ny famarotana sy ny fampiasana izany. Kelikely ihany ianao fa samy matahotra. Fa io aloha zany tsy maintsy ho laniko satria ataoko hoe zany ilay volan'olona daholiny ao. Izay olona maka izay vao manatra isan-kerinandro hoe manatra nefa ilay volan'olona tsy maintsy atirina. Satria nefa zao amin'izao tena lasa miakatra isan'andro. Taloha io zao 207, 207 zao nefa izy 9,000 amin'izao. Raha tsy ahivana orinasa 710 hatreto no mamokatra arina plastika manerana ny nosy. Raha toa ka mitovy ny isan'ny piasa ampiasain'izy ireo ary raha samy ampiato piasa 700 avy, raha toa ka atao ihany koa ny kajikajy tsotsotra, asa maherin'ny 907 maherana ny nosy no very vokatra io didim-panjakana io. Hatreto tsy mbola manana vahaolana tonga devonina na vinavina entina hiatrehana avy hatrany ny fandrarana ny fampiasana arina plastika ny fanjakana malagasy. Raha ny hevitry ny olom-pirenena kosa, ny fanentanana tsy hanary fako ety sy eroa no tokony ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana. Amaranantsika izay lafy ny toe-karena izay dia mbola any am-ponja ny mpitarika ny tolon'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Niseho kosa androany ireo mpikambana amin'ny comité de grève n'ity orinasa mpanjakana ity. Manome 770 ora ny fanjakana izy ireo amoahana ny mpitarika sindikaly Andrianalmanana Oliva. Manome 770 ora ihany koa an'ireo mpiasan'ny JIRAMA tsy miara-mitolona amin'izy ireo. Raha tsy izany dia hitohy ary hamafy ny etsakilan'izay dia nilaza ny mpiara-miasa amin'ny Oliva Andrianalmanana fa efa nahazo fahafahana vonjy-maika izy ny asabotsy farany teo no naverina ary nalefiny Antanora fanadiadiana iarana amin'ny Michel Ranarjona. Telo andro taoriany fampidirana amponja ny mpitarika ny tolon'ny JIRAMA Andrianalmanana Oliva. Ny toetetsoany rano io maraina io ny tolon'ireo sasantsasany amin'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Tsy nahitan'ireo sindika ny mpiasa izay hetsika mangingina izay saingy nijoro teo kosa ireo voalaza fa mpikambana ao anatin'ny comité de grève. Manome 770 ora ny direction générale ny JIRAMA sy ireo mpiasa tsy manamafy ny tolona ihany koa izy ireo. Rehefa tsy mamaly ny andro zany tsy direction générale rery fa miaraka ministère miahan'ny JIRAMA tsy ho akinina rery aminy satria ny direction générale efa tsy mahavanty olana ity fa dia miandry ny fanapa-kevitry ministra zany amin'ny ministère anazy satria miakina amin'ny aim-bahoaka io tsy tompona ndraikitra zany mipiasa hatreo rehefa ohatra izy tsy hamamy olana ny tretra atao zany dia mipiasa mamatra an'izay fa tsy za kosa. Hatreto mifamahofa tanteraka ny resaka JIRAMA sy ny ampangana ny mpitarika an'ireo mpiasa. Raha tsy ahivana fo eo usage de feu momba ny taratasy pitsaboana ilain'ny vadiny no hiampanganana Andriamatoa Oliva Andrianalmanana. Fantaniana apetraky ny mpanara-baovao no hoe fifandrifian-javatra fotsiny ve nampidirana nyity syndicaliste ity amponja sy ny raharaha JIRAMA misy resaka politika ve izany mba tsy hitohizany fitokonan'ireo mpiasan'ny JIRAMA.
Jirama. Eny fa efa nanao avy eo izany hoe niaiky ny fanaovan'ireo elika iampangana azy ireo ilay mpitarika sindikaly ankilany ihany koa anefa ireo sindikalista namany dia manitrikitrika fa misy resaka politika izany ary fanahinina nofongorina izany dosie izany mba hanajanonana ny fitokonany mpiasan'ny Jirama izay mangataka ny hanomezan-danja ny teknisianina malagasy sy hanomezana azy ireo ny fitaovana sy ny vola hanafaonana ny délestage amin'ny alalan'ny fividianana sy ny fampandehanana ny milina ao Mandroseza. Miandry ny toy izy ireo ony mpisolo vavazy. Natrehako ny déferment momba ny nanenjehana azy zany dia faux usage de faux. Io zany dia mbola miandrotsika zany zay tena fandehan'ny urara io fa dia nilazainy zareo fotsiny hoe zay dia tsisy raisana amin'ity resaka grevy. Zay zany tena lazaindry zareo tao amin'ny fitsarana fa zavatra hafa mihitsy moa zany dia resaka hoe faux usage de faux. Mivaliny zany dia mbola hitantsika eo fa ny fotoam-pitsarana dia mbola ho lavitra any amin'ny 11 novambra zany. Ndraika ambin'ny 10 novambra ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity mpitarika ny tolon'ny mpiasan'ny Jirama ity. Anahoana ny toy ity hetsika ny mpiasan'ny Jirama ity. Raha ny zava-misy mitohy ary mahatra kokoa no teo aloha ny délestage. Araka ny fanazavan'ny ministra iray ao anivon'ny gouvernemanta, tsy hisy na inona azovainy intsony ny fifanarahana amin'ny Symbion Power na anao inona ny mpiasan'ny Jirama. Pejiny sosialy kosa indray tale miandraikitra sekoly fanabeazana fototra na EPP miisa 7 teto amin'ny Draina Analamanga no nisorona teo amin'izany toerana mahataly azy ireo izany. Efa akaiky ny fisotrondro noho izy ireo, efa ela loatra ihany koa no natokona andraikitra ny sasany amin'izy ireo tamina sekoly iray ary tsy maintsy afindra toeram-piasana. Ny sasany kosa indray tena tsy mahafapo ny asa vitany. Ireo no antony rosona tamin'izany fanapahan-kevitra izany. Ankilan'izay tsy mbola hiatra amin'ity taona 2024 ity ny fanovana ny fandaharam-pianarana hiatra amin'ny taom-pianarana 2024 kosa izany raha ny fanazavany ny teny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fanadihadiana. Teto amin'ny faritra Analamanga, talentsekuly avy amin'ny EPP miisa 7 amin'ny 3 no nafindra toerana na ihany koa nahato tamin'ny asa mahatalentsekuly azy ireo avy. Antony mba hanatsarana kokoa ny vokatra amin'ireo sekoly fanabeazana fototra. Moa zany ny tena hoe misy ny olona tena hitany hoe tsy tafavoaka intsony izy fa tsy maintsy soloina na resaka comportement zany na resaka résultat. Dia eo ny faharoa misy hoe efa retraite izy zany raha ohatra izy ka efa kaiku retraite eo anatin'ny enim-bolana na herintaona tsy eritreritra le olona fa tsy le maharetraite azy sisany. Nefa tsika mila mametraka zavatra hoe zay vao miainga miazakazaka be zany. Dia ny farany moa zany ny resaka hoe efa misy ny olona tena efa ela teo dia tena efa tsy hitanao intsony afaka mamoaka zavatra tsara noho zany fa efa makisany azy dia mba mila koa zany fanovana le zavatra atao hoe. Ny alarobia 7 oktobra ho avy izao no fidirana ofisialy ny sekolim-panjakana ho an'ny taom-pianarana 5 ambin'ny araka ny fifanarahana momba ny fampianarana natao teny Ivato ny taona 4 ambin'ny teboka maro amin'ny fandaharam-pianarana toy ny fanamafisana ny fanabeazana olom-pirenena, ny fanomezana vahana kokoa ny teny malagasy ary ny fampidirana ny teknôlôjia ny hita sy ny serasera na ny TIC, technologie de l'information et de la communication. Tsy mbola ho amin'ity taom-pianarana ity kosa ny fanovana izany araka ny fanadihadiana teny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny programme scolaire zany aloha dia mbola mijanona amin'izao fa ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fanofanana ny mpampianatra no atao zany manomboka amin'ity taom-pianarana ity. Zany hoe mandeha tsikelikely zany le fanovana izay programme scolaire izay zany mbola tsy azo ovaina eo ny eo maika zany programme scolaire zay fa nisy ny convention nationale zay natao dia amin'iny no mamaritra zany ny programme sy hitra atao fa ny zava-dehibe dia anangana le PSE na plan sectoriel de l'éducation en 2016 nanomboka tamin'ny taom-pianarana 4 ambin'ny 5 teo nampiakatra ny leta-pahaizan'ny mpianatra ihany koa ny ministera ny fanabeazam-pirenena samy aran'izany na ireo any amin'ny sekoly fanabeazana fototra na ireo any amin'ny ambaratonga faharoa na ireo any amin'ny lycée. Ny lentany fahasarotan'ny lazahadina amin'ny fanadinam-panjakana no mamaritra izany. Ny zava-misy ny latsaka avokoa ny tahapahafana tamin'ny fanadinam-panjakana raha ampitahina tamin'ireo tany aloha. Ny baccalauréat ny hena 7,900, ny BEPC ny iba 900 ary ny CEPE ny latsaka nandina ny 900 ihany koa raha ampitahina tamin'ireo tamin'ny taona 4 ambin'ny 2024.
Fahiopana amin'ny tontolo ambanivohitra isika atao anatin'ny asa madinika nefa misy lanjany izay entina amintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao tsy miditra amin'ny sainy ankamaroany vahoaka an'Antananarivo ny mponina sy ny mponina andrenivohitra amin'ny ankapobeny ny hoe tahaka ny ahoana ny zava-misy iainany tantsaha amokarana ireo vokatra biolojika miparitaka eny an-tsena. Asa madinika iray ao anatin'ireo asa marobe mifamatotra amin'ny fambolena ny fikarakarana ny masomboly izay entiny Mikaela Ramarolantsika amin'ity hariva ity fanadihadiana. Toerana ahitan'ireo masomboly farany mialoha ny ahatongavan'izy ireo any an-tsaha nanaiky ny anjarany fahasahirana ny tantsaha mikolokolo masomboly raha iry Arsojanina. Asa iray isan'ny mandany fotoana ny fambolena sy ny fanamainana masomboly. Mandany roa hatramin'ny 4 bolana izany mbola tsy tafiditra amin'izany kosa ny fotoana ambolena azy. Mpiantoka izy teo aloha teo amin'ny fahazonany tombony amin'ny ity asa ity kosa no antony ny safidianany amboly. Vanim-potoana ny ririna sy ny fahavaratra no mahabe ny mpanjifa. Ny vanim-potoana eo amin'ny ririnina sy fahavaratra. Eo amin'ny ririnina zany izy mbola manana rano izy dia manondraka. Le fahavaratra zany le miaraka le tompam-bolena eny Tambatra le ambolena fotsiny atapy tanety. Karoty, persil, kabaro sy ny maro samihafa sakity eto amin'ny Janine ireo karazana masomboly ireo. Ny anana no tena tadiavin'ny mpamboly sy ataony be dia be. Io ndray zany arakaraka le fikarakarana olona zay ny tamboly. Misy ny olona manao azy hoe zara fa vita ambolena dia eo fotsiny nefa izy zany mila hoe avaina tondrano ohatran'izay. Fa raha hoe resaka ariary zato iny zao tafavoakany amin'ny 1000 any mahery raha hoe tsara karakara. Nzara roa ny karazana masomboly, ny masomboly maina sy ny masomboly lena. Ity farany ireo ny tantsaha any amin'ny faritra no maro manjifa azy ireo. Ny masomboly vidiana 100 ariary tafakatra hatramin'ny 2,000 ariary kely indrindra no vidin'ny vokatra azo. Karazana maitso le makavony fa avelanao mihitsy zany hoe matoy efa ambimbony tsara eny tsara. Zay za mbo alainao vao aotrika kely ndray zay mbo kanavony. Mahalafa masomboly 5,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary isan'andro i Janine. Anjatony maro kosa ny mpanjifa azy. Asa mila fikirizana sy fitiavana mamboly zany raha ny fanazavany ary mila fitandremana ihany koa. 70 taona nanaovany ity asa ity ary nampianarany sy namelomany ny vady aman-janany zany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manoloana ny korotana misy sy ny tsy fandriam-pahalemana misy teto amin'ny firenena dia manao antsoavo ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny fikambanana zanak'Imady. Ny zava-niseho tamin'ny 7 septambra lasa teo izay nitrangany fanafiana ka nahafaty mpandraharaha iray tao fianaran-tsoa no tena nijoron'izy ireo ka antony nanaovana izao antsoavo izao. Notsopahin'izy ireo fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary mahazo vahana ny tsirariny sy ny baranariny ary toy ny tsy misy mpiaro intsony ny vahoaka amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Nisy asa varotra moa amin'ny ankapobeny tena fotom-pivelomany mady dia nisy mpandraharaha tsy latsaky ny 5 nisy nanafika ny fanarakaraka tao fianaran-tsoa ary nampalahelo moa dia namonjy anain'olona lay farany rehefa ny vakirana nandeha taty Antananarivo dia tsy nahatana ny aina ka ny anjara asany vonana dia ny mamahan'ireo olon'ireo ankapobeny ny manamafy ny tsara efa vitany ary ny mampifandraika an'izay asa mpamfandrosoana izay mifototra ao an-tanàna. Ny kolotsaina kosa indray tontona mahery ny 2,700 tapitrisa FMG no atolotry ny PMU ho an'ireo mpanjifa azy raha mipitso talata hazakazaka misy fefy karazany AES izay mirefy 903 metatra atao any amin'ny kianjany Auteuil ary misy mpandray anjara 520 soavaly-vavy 4 sy 5 taona eny amin'ny point de vente PMU akaiky indrindra no azona fanazavana ary mbola afaka mividy tapakila fandraisana anjara raha mipitso. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao kosa ny maresaka avy any ivelany. Nisy ny marimaritra iraisana efatrandro taty aorian'ny fanonganam-panjakana tao Ouagadougou tao anatin'ny fanambarana ofisialy natrehan'ny mpanao gazety tany an-toerana omaly no nilazany flou CEDEAO sy ny vondrona mpanelanelana vahiny. Fa mialoha ny 12 novambra izao no ataony fifidianana rososina. Hoajory ny fitondrana Telezamita ka ny flou Kafondo no hitarika izany. Azo famitsorakeloka ihany koa ny flou Blaise Compaoré sy ireo putschiste
ary ny azo izy ireo atao ny mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ho karakaraina manaraka eo. Manameloka ity fanambarana nataon'ny CEDEAO ity ny fiarahamonim-pirenena ny an-toerana izay ambaran'izy ireo fa maty foana ireo ntolona ho an'ny fanovana izay nahitana olona 10 maty ary 30 amin'izao ireo naratra mafy. Ny 30 septambra izao kosa no andaniny eny anivon'ny anteny miram-pirenena ilay lalàna mikasika ity fampitsorakeloka ity. Fa mbola any ivelany hatrany dia nahazo ny maro anisa tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo anivon'ny parlemanta ny antoko Syriza nisy ny Prime Ministra Alexis Tsipras tafajanona 4 taona manaraka eo amin'ny fitondrana indray araka izany. Ity Prime Ministra ity raha nivoaka mpifidianana manomboka androany no tokony anendrena azy Prime Ministra indray. Androany izay ihany koa no andrafetana ny mpikambana vaovao anatin'ny governemanta vaovao miaraka amin'ny paikady vaovao entina hitondrana ny firenena tao anatin'ny manda manaraka. Raha tsy ivona fifidianana fahatelo ity natao ity tato anatin'ny 9 volana. Ankoatra ny fitsapakevim-bahoaka farany teo dia fifidianana fahadimy kosa izany hatramin'izay nisy ny Krista mitona 13 nahatratra 700 kosa no tsy naneho ny heviny tamin'ity fifidianana manaraka ity. Ny antoko Syriza no matanjaka araka izany. Antoko politika izana azo ny seza betsaka indrindra hatramin'ny 770 ny seza ao amin'ny parlemanta. Manaraka azy ny antoko Nouvelle Démocrate izay manana 570. Tsy ivona fa seza 300 no ny fampizarana tao amin'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny vokatra 530 faingo 350 isanjato ho an'ny antoko Syriza ary 420 faingo 4,500 ho an'ny Nouvelle Démocratie. Ny vondrona Europeana sy ny filoha Néerlandais izay efa niarahaba sady tany amin'ny serana mpifandraisana Twitter tao aoriana ity vokatra azo tamin'ny fifidianana ity. Indro kosa hofitinina aminao ny mahatombo avao ny songadina tamin'ity takariva ity tsy maintsy miroso mialoha ny farany taona ny fifidianana senatorialy hoy ny ministry ny ady tany na ny fanatanterana ireo fifidianana kominaly 10 averin'azy mbola tsy hanana ny fanjakana teti-bola. 4 herinandro latsaka sisa dia higadona ny fivoriana ara-potoana faharoa eny Tsimbazaza. Ny ampindray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena momba ny Bois de Rose izay efa nataon'ny 15 janoary 2024 hoentitra ny ady amin'ny kolokolo momba ny fanondranana are-pirenena hoy ny fanazavany na dia tsy hita mivantana aza ny vokatra misongadina azo ny fitondrana tao anatin'izay herintaona sy tapany izay. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampalalama avao tamin'izao takariva izao. Makasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsuni, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalamba-bao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.